Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indray andro dia toy izao no valon'ny fanambarana nataon'ireto voafonja vitsivitsy raha nanontanian'ny mpanao fanadihadiana mikasika izany atao hoe fivavahana kristianina izy ireo. Aleonay hoy ireto voafonja, aleonay mamaky toriteny toy izay miainy toriteny. Eny tokoa, ny hoe toriteny akory dia tsy ny famakiana ny tenin'Andriamanitra ho renesin'ny sofiny maro ihany na ny filazana izany mandrakariva na dia mitondra fandresen-dahatra noho ny heriny aza izany, fa ny toriteny tsara indrindra dia aoka ho tsarovantsika fa ny fanehoana ho ampiainana mitovy amin'ny an'i Kristy. Izany ny toriteny feno fandresen-dahatra mahery vaika indrindra eto an-tany. Dia ho tanteraka amintsika rehetra izay mpanaradian'i Kristy anie, izay voasoratra ao amin'ny Korintianina 2:7-9 manao hoe: ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakiny ny olona rehetra. Amen. Sakafo mahasoa, mahasalama, mahavelona, atolotry ny feon'ny fanantenana. Faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharan'izao indray ny radion'ny feon'ny fanantenana ny AWR. Manasanao mba hanaraka ity fomba fikarakarana sakafo tsotra ity mandritry ny minitra vitsivitsy monja, dia meno finaritra ary. Fomba fanamboarana flan vita amin'ny korzety no nomaninay aroso anao etiko, dia reto avy ary izany ny zavatra ilaina ahafahantsika mikarakara izany. Mila korzety mbola tanora isika, ireo izany ny tena ilaina: korzety tanora 1 kilao, frômazy voakiky 100 grama, ronono velona 1 sotro fihinanana, atody akoho anankienina, tongolo maintso, persily, bazilika na hanitra hafa izay tianao arakarak'izay mahampy izany, ny sira ihany koa torak'izany, ny dipoavatra ary ny menaka arakarak'izay mahampy. Averina indray izany ny zavatra ilaina: mila korzety isika 1 kilao, ka korzety mbola tanora no ilaina raha azo atao, frômazy voakiky 100 grama, ronono velona 1 sotro fihinanana, atody akoho anankienina, dia mila tongolo maintso ihany koa isika, persily, bazilika na izay hanitra tiantsika arak'izay mahamety sy mahampy azy, ny sira, menaka ary dipoavatra. Ireo izany no zavatra ilaina ahafahana mikarakara ny flan amin'ny korzety. Rehefa avonina ny zavatra rehetra dia ndao ary sika iroso amin'ny fikarakarana. Diovina tsara ny korzety dia avy eo tetehina boribory manify. Rehefa vita izay dia endaendasina menaka nasiana sira sy dipoavatra ary masahana mandritra ny 10 minitra eo atao amin'ny afo malefaka izany ilay korzety. Avy eo dia kapohina ny atody, dia arotsaka ao ilay frômazy voakiky no manina teo aloha, asiana sira kely ihany koa, asiana dipoavatra, zava-maintso efa nomanina tery aloha, nodiovina tsara dia nitetehana madinika dia madinika, dia arotsaka ihany koa ny ronono ary afangaro tsara izy rehetra. Afangaro tsara izany ny atody voakapoka, ny frômazy,
sira sy dipoavatra kely dia ny zava-maitso efa nomanina tery aloha efa voatetika tsara ary ny ronono afangaro tsara zany ireo. Avy eo ny atody sy ireo fangaro ny efa nikarakaraintsika teo ireo dia arotsaka ao amin'ilay korizety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Afangaro tsara fotsiny izy rehetra fa tsy avela ho masaka le atody. Avy hatrany dia esorina eo ambony afo izany. Rehefa voafangaro tsara izy rehetra dia esorina eo ambony afo. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anaty lasitra efa nosorana menaka na dobera kely ny fangaro rehetra. Rehefa vita izay dia alefantsika ao anatin'ny lafaoro izay nomanina mialoha ny sakafo izay natao tao anatin'ny lasitra. Ka amin'ny maripana 20 degre zany no mety aminy dia andrahoina mandritry ny 5-30 minitra eo. Rehefa vita izay dia azontsika aroso mafana na mangatsiaka ny flan amin'ny korizety ary azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonnaise ihany koa raha toa ka tianao ny hihinana azy miaraka amin'izany. Tsy aloha averina kely ny fomba fikarakarana ny flan amin'ny korizety? Ndao ary. Sasana madio tsara ho isika ny korizety avy eo tetehana boribory manify. Maka lapoaly isika dia endandasina menaka, asiana sira sy dipoavatra arak'izay tiantsika ilay korizety. Masahana mandritry ny 10 minitra eo zany amin'ny afo malefaka. Atokantsika zany iny rehefa vita. Alaintsika indray ny atody, kapohana dia avy eo arotsaka ao ilay frômazy voakiky. Ny zava-maitso efa nidiovina sy nitetehana madinika miaraka amin'ilay ronono imbalony sotro fihinanana dia asiana sira sy dipoavatra kely ihany koa dia afangaro tsara izy rehetra. Rehefa voakarakaratsika izay rehetra izay ny atody sy ny fangarony rehetra zany dia arotsaka ao amin'ilay korizety efa nomasahana 10 minitra teo aloha. Dia afangaro tsara fotsiny izy rehetra fa tsy avela ho masaka ny atody. Avy eo dia esorina eo ambony afo zany rehefa mifangaro tsara tonga dia esorina eo ambony afo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lasitra efa nosorana menaka na dobera kely dia arotsaka avy hatrany ao anatin'ny lasitra ny fangaro rehetra no karakaraina teo aloha. Atao anatin'ny lafaoro manana maripana 20 degre mandritry ny 5-30 minitra eo. Masaka ny nahandro, azontsika aroso mafana na mangatsiaka arak'izay itiavantsika azy. Dia azo ampiarahana amin'ny lasosy ketchup na mayonnaise raha toa ka tianao ny anao izany. Dia izay ary ilay fomba fikarakarana flan vita amin'ny korizety. Ataovy ny fampiarana dia mahazo homana. Samy hotahin'Andriamanitra avokoa ny isika rehetra. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao. Ilay feo fanantenana. Telo izay iray. Namanao Kalebandretsikivy no manolotra izao dinidinika ara-tsoratra masina izao. Tsy mba maro toy ny Andriamanitry ny jentilesa ny Andriamanitry ny Baiboly. Maro ireny Andriamanitra izy ireny no sady Andriamanitra ny foronina fa tsy mba mpamorona. Tsy mitsahatra mampitandra ny olona amin'izy ireny Andriamanitra mpamorona sady manambara tranony amin'ny tenany mba tsy ahavoafitaka ny olombelona. Izao no lazainy amin'ny alalam-pahaminany Isaia. Isaia 7:7-9. Isaia 7:7-9. Izao no lazainy Jehovah mpanjakan'i Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavotra azy. Izaho no voalohany ary izaho no farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho.
rehefa nifidy vahoaka vitsy hitahiry ny fahalalana azy izy dia ny maizy azy mihitsy no nataony voalohany tamin'ireo taridalana folo izay fantatra amin'ny hoe didy folo hoy izao amin'ny Eksodosy 20:17 aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany. Raha milaza ny amin'ny ray zanaka fanahy ny tenin'Andriamanitra dia tsy midia koa izany fa miisa telo ny Andriamanitra ambaran'ny Baiboly. Tsy tao amin'ireo boky 9 mandrafitra ny Baiboly ny teny hoe telo izay iray fa fotom-pinoana amin'ny tenan'ny kristianisma ny momba an'Andriamanitra izany. Fotom-pinoana izay marina tanteraka satria miorina tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Samy mandrakizay ary tsy azo sarahana amin'ny persona telo amin'Andriamanitra telo izay iray. Voasokafana amin'ny Baiboly dia hita ao io Andriamanitra tokana nefa miseho amin'ny endrika telo. Hoy ny Genesis 1:1-7. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba tambonin'ny rano, ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy mazava. Ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny ray namolavola ny famoronana, ary ny teny no namorona ny zavatra rehetra. Tsy izy io teny io fa ny zanaka, ilay teny tonga nofo. Jaona 1. Saika ny vonoan'ny olona Jesosy rehefa niteny izao teny izao. Lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Jaona 2:7. Izy nefa hitan'ny olona fa tsy mbola 50 taona akory. 7. Mila fanekena ny zavatra tsy takatry ny saina ny famonjena. Izany no atao hoe finoana. Teo amin'ny fanombohan'ny asa fanavotana izay notanterahan'ny zanaka dia niseho tamin'ny fomba manetriketrika indray Andriamanitra telo izay iray. Nanaovam-batisan'i Jesosy io fotoana io. Andiovaka itsika Mateo 7:15-17. Ary raha vao natao batisy Jesosy dia niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy, ary indro nisokatra tamin'ny lanitra, ary hitany fanahan'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala ka nakeo amboniny, ary injao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako. Nanatrika teo avokoa ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amin'ny fanohizana ny asa-pamonjena izay anirahan'i Jesosy ny fiangonana dia mbola amin'ny anaran'Andriamanitra telo izay iray no nasainy hanaovana izany asa izany. Hoy Jesosy amin'ny Mateo 7:20. Koa mandeha ihany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Tsy misaraka ary tsy mifanohitra ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Tsy samihafa izy ireo fa iray ihany. Noho izany, tanjona iray ny kendren'Andriamanitra telo izay iray dia ny hamonjy ny mpanota. Ireo izay tsy mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra no ahita fifanoherana sy tsy fitoviana eo amin'Andriamanitra ray sy zanaka sy fanahy. Tsy iza no ambadika izany fampifanoherana n'Andriamanitra amin'ny tenany izany, fa ilay fahavalon'ny fahamarinana dia ny devoly. Atao ny fomba rehetra tsy hatakarantsika sy tsy hanarahantsika ny drafitra ny famonjena atolotr'Andriamanitra. Ampifanoheriny ohatra ny ray sy ny zanaka ny amin'ny lalàna. Nino tokoa ny Jiosy fa tonga andrava ny lalàny ray ny zanaka. Mazava nefa ny tenin'i Jesosy ao Mateo 5:17. Aza ataonareo fa tonga ao andrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga ao andrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na dia litera iray na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Ambaran'i Jesosy ombenombeny koa fa tsy tonga hanao ny sitrapony izy. Zao no ambarany eo amin'ny Jaona 1:17. Fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony izay naniraka ahy. Ary iza moa naniraka azy? Andriamanitra ray. Sandohan'ny fahavalon'ny fahamarinana koa ny asan'ny fanahy masina amin'ny fitariana ny olona hanao zavatra mifanohitra tanteraka amin'ny an'ny ray sy ny zanaka. Efa hitantsika nefa fa iray ihany izy telo ireo ka tsy hifanohitra velively. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekela ny amin'ny asan'ny fanahy masina.
Ezekela toko 5:3 Ezekela toko 5:3 Ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka anaraka azy. Tsy manafoana na manova ny lalàn'ny ray ny fanahy masina fa mamerina ny olona ao amin'ny fitandremana azy. Fanahy hafa ny mampirisika ny olona andika ny didin'Andriamanitra. Anisan'ireo vokatry ny fanahy masina tany sain'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Galatiana toko 5:20 ny fahamarinana. Ny olona mandray ny fanahy masina zany dia olona manaraka ny marina. Inona moa ny marina na ny fahamarinana? Ny tenin'Andriamanitra ray. Hoy koa Jesosy, izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Jaona toko 4:1. Ny zanaka ny fahamarinana ary mitaona ny mpanota ho eo aminy ny fanahy masina. Fantatry ny apôstôly Jaona tsara fa amitaka ny mpino amin'ny alalan'ny asan'ny fanahy sandoka ny devoly ka dia nampitandrina ny amin'izany izy. Zao no ambarany. Jaona 1:2-7. Ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsia, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Zao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany ny fanahin'ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Ny hoe manaiky an'i Jesosy dia tsy hoe manaiky azy ho mpaminany lehibe na olona tsara fanahy fotsiny ary namonjy olona maro teto an-tany. Tsy ampy izany, satria Andriamanitra tonga nofo mihitsy Jesosy, ilay teny namoronan'Andriamanitra tany amin'ny famoronana. Mazava ny filazan'ny faminaniana azy. Isaia 7:5. Fa zaza niteraka ao antsika, zaza lahy no mena antsika, ary ny fanapahana dia eo antsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andriana ny fiadanana. Mazava arak'izany fa sandoka ny fanahy izay mandaha ny maha-Andriamanitra any Jesosy. Ry mpiaino namana, iray ihany ny Andriamanitra mahavonjy ambaran'ny Baiboly, na dia miseho sy miasa amin'ny fomba telo samihafa azy izy. Iray izy ireo samy mandrakizay, miara-namorona, miara-manavitra amin'ny mpanota. Noho izany, iankina amin'ny famonjenantsika mihitsy ny fahafantarana azy. Aoka ianao ho mailo fa ataon'ny fahavalon'ny fahamarinana izay ahitantsika Andriamanitra telo samihafa, izay toa mifanohitra amin'ny toetra sy ny asa. Ho rotodrotsika tsy azo famonjena izay mino izany foto-kevitra izany. Ambaran'i Jesosy fa fiainana mandrakizay ny fahafantarana an'io misterin'Andriamanitra io. Hoy izy eo amin'ny Jaona 7:7. Ary izao ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Azon'ny olona rehetra tao izany fianarana izany, ary tsy iza mpampianatra faratampony amin'ny taranjo io fa ny fanahy masina ihany. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 5:7. Fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo amin'ny marina rehetra, fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Miantso asa ianao ny Tompo androsatrany amin'ny fahalalana azy izay mitondra famonjena. Ivavaka isika. Ray masina tokana sady marino, isaoranay ianao no ny fitiavanao izay ahariarinao amin'ny teninao. Ampitomboy ny fahalalana tsaranao mba azahoanay ny fiainana mandrakizay avy amin'izany fahalalana izany. Sokafo ny masonay ahitany tena endrikao ary hovay anahaka anao izahay. Angatahanay ny fananao masina, hitari-dalana anay ho amin'ny fahamarinana rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny Baiboly kosa dia tsy natao ho azy zany. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, si je ne manquais de rien, je me sentirais très bien.
Mais tout cela ne m'apporterait pas la paix. L'amour que Dieu a pour moi, je ne le connaîtrai pas. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Groupe Jude 25. Si j'avais les richesses que ce monde peut donner, je pourrais distribuer à ceux qui en sont privés tout cet argent que j'aurais entre mes mains. Mais je ne pourrais jamais gagner mon éternité. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer l'amour de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Rien ne peut payer. Non, rien ne peut payer. Ça ne me suffirait pas. Non, ça ne suffirait pas pour payer un bout de la croix où Jésus est mort. Je ne peux pas acheter une goutte de ce sang qu'il a versé pour me sauver. Ça ne me suffit. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Feon'ny mpiaino. feon'ny mpiaino. Fifaliana ho an'ny namanao Elian Andreami Tantsoa ny miraba ny mpiaino rehetra mpanaraka ty fandarana feon'ny mpiaino ity. Anaraka hira anankiray isika hira tena ankafizinao ary atolotra ampitiavana ny mpiaino rehetra tsy ankanavaka maneran-tany. Naurana mifafy tsy ahoko izorako nalalana mideza veno fandrikazare hitoyatrany nidy natrotraka sireraka manantena hatrany nita nanao mahery sarotra be ny fiainana ankehitry etsisero mikorontana mampanoifo kanefa manantena
ampioay tarika ambasadora ratua mitsiropy maizina ny ale e maro fahavalo manao zay amotraka andaso ilay maraina hitondra fa ombiazana anafona ny adinatao ka hompandresy sarotra ve ny fiainana ankehitry etsisero mikorontana mampamoifo kanefa manao tena vaolana azo antoka de jesosy fitsarana ampioay sarotra ve ny fiainana ankehitry etsisero mikorontana mampamoifo kanefa manao tena vaolana azo antoka de jesosy fitsarana ampioay de jesosy fitsarana ampioay AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao anaraka fijoroano vavolombelona isika fa milohan'izay a dia tiako ny mampita ny afatra avy any amin'ny foibeny radio AWR manero an-tany amin'ny mahasolontenany AWR aty amin'ny faritra misy antsika mifantoka amin'ny fampitana ny filazantsara indrindra fa ny afatry ny anjely telo voalaza ao amin'ny apokalipsy 7:1-12 ny hetsika rehetra ataon'ny radio adventiste manero an-tany efa izay raha teo no natao hatramin'izay fa hamafisina izay le afatrafatra hamafisina manokana izany manomboka izao ny federasiona izay mampiasa FM ary mikasa ny iara-iasa amin'ny AWR na mifangatana fitaovana na ny toy izany dia fepetra tsy maintsy ekena izay fitoriana ny afatry ny anjely telo amin'ny alalan'ny onjam-peo izay zany a raha tsy zany dia tsy azo atao ny fiara-miasa mazava izay tsy maintsy manaiky hitory ny afatry ny anjely telo ny radio rehetra izay miara-miasa amin'ny radio adventiste manero an-tany ny fomba fiasan'i Jesosy no ampiarina amin'ny fandarana rehetra ny fomba fiasan'i Jesosy rehefa nitory ny filazantsara ny fangaro tamin'ny olona izy a tsy mitokatokana zany fa ny fangaro tamin'ny olona izay tiany ampitana afatra dia namantatra izay ilain'izy ireo amin'ny fiainany andavanandro manontolo fa tsy lafy ny ara-panahy ihany a dia nanampy azy rehefa nahitan'izay filana izay le antsoina amin'ny teny anglisy hoe first needs filana izay tena tsapan'le olona mihitsy rehefa mifangaro amin'ny olona izy a mamantatra izay ilainy dia manampy azy mifanaraka amin'izay ilainy izay a dia nivokatr'izay dia nahazo ny fon'ny olona izy zay vao niteny tamin'izy ireo mba hanaraka azy ho lasa mpianany fa tsy mifamadika amin'izay zany a ny fomba fiasa indraindray olona mbola tsy nifandray amintsika tsy nifangaro tamintsika tsy nisy zavatra nataontsika ho azy no anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia azagaga isika raha tsy mahita vokatra fa ty fomba fiasan'i Jesosy tia no ampiasaina
amin'ny asa rehetra, anisan'izay ny famokarana fandarana amin'ny radio. Mifangaro amin'ny olona amin'ny alalan'ny fomba samihafa isika, tsy ny anahaka ny ataony na hanome fahafampo azy amin'ny zavatra tsy mety ataony, fa ahafantarana izay ilainy amin'ny velaram-piainany rehetra, ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ara-tsosialy, ara-pihetsepo, ny asa iainany andavanandro, ny fianarana ataony andavanandro, ary mamokatra fandarana mifanaraka amin'ireo filana ara-dalàna hiainan'ny olona andavanandro. Fa ny tanjona faratampony amin'izany rehetrarehetra izany dia ny hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana ary handova ny fiainana mandrakizay, satria ny fahotana ny fototry ny olana rehetra misy. Ny hanafaka ny olona amin'ny fahotana, izay izany ny tanjona. Isika mpitory ny filazantsara fa tsy afaka manafaka ny olona amin'ny fahotana, asan'Andriamanitra izany, saingy mpiara-miasa amin'Andriamanitra isika ao amin'ny famonjena ireny olona ireny, mba hahatonga azy koa handova ny fiainana mandrakizay. Kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo. Afatrafatra avy any amin'ny foibe izany. Kely sisan'ny fotoana ahafahana mitory ny afatry ny anjely telo, izay tena halan'ny Satana manokana ny toriana azy. Ka izy rehetra miezaka mitory an'izany dia mitsangana ho fahavalon'ny Satana sy ny mpanaraka azy mivantana. Mety miresaka afatry ny anjely telo ny olona anankiray na ny onjam-peo anankiray, saingy tsy miresaka ny tena votoatiny sy ny tanjona kendrena amin'izany. Ankoatran'izay izany betsaka ny etsika atao anamafisana an'izany fitoriana ny afatry ny anjely telo izany eo anivon'ny radio adventista maneran-tany. Voalohany amin'izany ny famatsiana ara-pitaovana ireo radio FM vonona ny ampiatra izany fomba fiasa izany. Vonona ny tory ny afatry ny anjely telo indrindraindrindra. Efa betsaka ireo radio FM izay nahazo tombontsoa tamin'ny AWR na teo amin'ny lafin'ny fanofanana izany na tamin'ny famatsiana ara-pitaovana BDB. Misy aza tamin'ireny fanomezana ny mena ireny nefa misy fahasimbany, ary dia hiezakitsika ny an'olo an'izany. Dia eto ambavaka ny fanoratana an'ireny tetikasy ireny amin'izao fotoana izao izay tsy maintsy alefa aingana sy maika any amin'ny foibeny AWR. Manaraka an'izany ny fanofanana mifandraika amin'ilay tanjona kendrena. Anisan'izany ny fiofanana nokarakarain'ny AWR tany Livingstone tany Zambia, izay nananantsika solotena Sivla avy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe Indiana. Sivla izy ireo no niaraka tamiko tany, ary voninahitra ao an'Andriamanitra fa fombiazana ny vokatra izany. Sady nanatrika fiofanana izy ireo nanao fampiarana ary nitazona sita toerana tsirairay avy isakariva nanaovana konferansa. Ny tsirairay mihitsy manao konferansa amin'ny teny anglisy izay nadika tamin'ny fiteny any an-toerana moa izany. Nahatratra 80 ny mpiofana tany izay samy nitana site de konferansa iray avy nandritra ny 10 andro, ary vokatra izany dia nahatratratra any amin'ny 500 ny olona natao batisa ndray sabata monja taorianan'izay 10 andro izay. Anisan'ny nampihetsi-po ahy tamin'io sabata nanaovana batisa io ny mahita olona izay tsy manao akanjo fitondra amin'ny batisa intsony satria fa tsy araka intsony, fa ny akanjo eny aminy mihitsy no nentiny tao amin'ny ranon'ny batisa. Avy eo izy vao misolo akanjo. Misy tamin'ireo namantsika no nitazona site de conférence tany ambany vohitra. Izany eny amin'ny toerana misy elefanta, misy liona, misy biby samihafa. Rehefa arivariva, tokotokony amin'ny 9 dia miampita ny elefanta, ary rehefa miampita takan'izany ny elefanta miaraka amin'ny zanany, dia tsy maintsy mijanona lavidavitra mihitsy ny fiara na ianao izay mandeha, fa tsy afaka manakaiky azy ireny. Indrindra raha mandeha tokana ny elefanta, dia maika aza mampitahotra noho izy mandeha andihany. Tsy maintsy ajaina amin'ny lalana izorana izy dia mijanona ianao. Ny sedran'izany ny namana mpiofana sasany kanefa dia nahatody hatramin'ny farany ny konferansa izay nataony. Efa maro ny toerana nanaovan'ny AWR fanofanana na rahana fampiarana takan'izany. Anisan'izany ny tany Arusha, Tanzania. Ny tenako sy ny namana Kalebandretsikivy moa no solotenantsika tamin'izay fotoana izay. Tany Arusha, Tanzania ny nanaovana ny fanofanana sy ny fampiarana. Tsy maintsy nitana site de conférence, toerana nanaovana conférence
tsy rairay ny mpiofana rehetra tahaka natao tany livingstone tamin'izay fotoana izay ary taorinany 20 andro nanaovana konferansa dia natratra 2,000 ny batisa. Zany fomba fiasa izany no anisany mampiroborobo ny asa any Zambia. Mahatratratra any amin'ny valo hoe tsiray tapitrisa ny mambra ao anatin'izany union zany ary na ny filoham-pirenena zambiana aza dia adventiste. Ankoatran'izany dia eo koa ny fampiasana web radio ho an'ireo olona afaka miaino fandarana amin'izany fomba izany, indrindra moa zany ireo olona an-tanan-dehibe. Ankoatran'ny web radio dia misy koa ny fanapariahana ny mega voice, sady radio izy io ny mega voice ho an'ireo mpiaino any ambanivohitra. Fa marobe no naparitakay ary mbola marobe no ho aparitatsika. Fitaovana tena mandaitra izy io izay mirakitra fandarana mahasoa marobe, indrindra ny fianarana baiboly sy ny fitoriana ny filazantsara. Tsaroko eto ny lehibena dahalo anankiray izay nandroba ny tokantranona adventiste anankiray ny faritra tena mena. Ity mambra voarobo ity moa dia anisan'ny nahazo an'ireny fitaovana ireny hitorian'ny filazantsara any amin'izany toeran'izany dia voaroba niaraka tamin'ny entana tao an-trano ilay radio mega voice teny aminy. Any anaty ala anaty lavabato moa no fierenretsolay reto sy ny fitehirizany alatra izay nataony. Rehefa tonga tao anaty zoy ilay lehibe ny dahalo dia nahaliana azy fatratra ny nampiasa n'ity radio ity izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Nanaitra azy ny nahafahany miaino zany radio zany ao anatin'ny zoy izay fehereny. Tsy fantany mantsy fa rehefa tsy misy onjam-peo dia mbola afaka mandeha io radio satria misy fandarana voarakitra be dia be ao anatiny. Ary vokatry ny fianony an'izany dia taritiny daholo ireo dahalo nama niaraka iano aminy. Ny faran'izy ireo dia niaraka nitandrina ny sabata tao anaty ala tao satria ao ny fieren'izy ireo rehefa tsy mangalatra. Rehefa tafiditra ao izy ireny dia tsy hitany miaramila sy ny gendarme mihitsy izay atao fa dia avela ao aloha izy mandra-pivoakany. Vokatry io mega voice io, radio mega voice io dia nanjary niova fo niala tamin'ny mahadalo azy ny lehibe ny dahalo sy ireo namany izay niaraka taminy ary nitady toerana mba ahatonga azy ho vita batisa. Hitantsika amin'izany ny fomba fiasan'Andriamanitra. Mbola afaka mitanisa fijoroana vavolombelona be dehibe aminareo vokatry ireny fitaovana no zaraina ireny. Efa nahatratra 5,000 koa, 5,000 mahery aza ny radio mandeha amin'ny herin'ny masoandro naparitakay manerana ny Madagasikara. Ary sitrapon'Andriamanitra dia mbola hitoy izany. Maro antsika no efa nahazo an'ity mega voice ity ho izahay ary be dehibe ny nahita tombontsoa tamin'ny fampiasana azy tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny ezaka ao atao amin'ny manaraka dia tsy malagasy ofisialy ihany no atsofoka ao anatin'io, fa ezakisika hiara-iasa amin'ireo FM any amin'ny faritra mba hamokatra fandaharana amin'ny teny-paritra izay ho azon'ny olona hienoana any ambanivohitra rehefa mahazo an'ireny mega voice ireny izy. Mifanakaiky kokoa amin'ny kolotsain'ny olona sy ny fon'ny olona ny fiteniny dia izay indray ny fomba fiasa anankiray efa ao anatin'ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Ny navimono ao anatin'ilay mega voice misy famelabelana ratsoratra masina maromaro ao dia voarakitra ao koa ny baiboly iray manontolo izay novakianay ho anao amin'ny teny malagasy avokoa izany rehetrarehetra izany. Voarakitra amin'ny feo ao anatiny koa ny boky hery mifanandrina manontolo tsy nisy fanovanana kely aza tahaka an'izany koa ny diony Kristy sy ny sisa. Azonao atao ny manatona aty aminay dia mitondra USB na carte SD mbola madio tsara dia asianay ireo fandaran'ireo na mbola tsy tonga aza ny mega voice azonao ampiasaina ireo hitoriana ny filazantsara hanatevenana koa ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra. Averina ihany fa maimaim-pona avokoa ny zavatra rehetra omenay ary izay mahazo maimaim-pona dia entanay izara maimaim-pona tompoko. Ao anatin'ny tetikasan'ny AW Ramanerantany koa ny fanapariana maimaim-pona ny rakim-peo ny boky hery mifanandrina. Azonao atao tsara maka an'izany rakim-peo izany. Maimaim-pona averina maimaim-pona aty amin'ny toerana famokarana fandaran'ny feo fanantenana. Feo fanantenana izay miara-miasa amin'ny AWR. Ny telefona dia omena ianao. Ankoatr'izany dia hitombo hatrany ireo famelabelarana ratsoratra masina manokana
zay mampisongadina ny afatry ny anjelitelo karakarain'ny awr manero an-tany tahaka ilay alasaro ny faminaniana ao amin'ny baiboly izay nataon'ny filolefitry ny awr manero an-tany Camille Otman izay nahababolona tapitrisany manero an-tany anisan'izany ny teto Madagasikara. Be dibe ianareo ny nakan'io famelabelarana ara-baiboly io taty aminay sy efa nanaparitaka an'izany. Misy video izy io sady misy audio ihany koa, misy rakim-peo zany. Zarainay maimaim-poana koa zany tompoko. Ary marobe ianareo no nangataka ny hamerenana an'izany eto amin'ny feo fanantenana ka dia mahafaly anay ny hamerina an'izany indray. Manomboka amin'ny 8 septambra ho avy izao. Manomboka amin'ny 8 septambra ho avy izao dia fa miomana araroty ny fiantsonan'ny olona mba hiaraka iaino. Ny fomba fiasa amin'ity ndray mandeha ity dia izay. Izay rehetra manana radio dia asaina anasa namany izay tsy manana radio mba hiaraka iaino. Eny na ireo fa manana radio aza dia mahafaly azy ireny miaraka miaino amin'ny hafa. Ny mpamokatra fandarana rehetra eto amin'ny onjam-peon'ny feo fanantenana radio adventiste manero an-tany dia tsy mijanona mamokatra fandarana ho anao. Manomboka ny mpitarika izany, ny teknisianina, ny mpanolotra fandarana, ny rehetrarehetra ato dia samy miezaka mafy hamokatra fandarana ahasoanao ary indrindra hanomana anao isan'andro amin'ny fiavian'i Jesosy tampoka tsy ho ela. Izay no ela fa mbola toizantsika manaraka ihany ny vaovao sy ny tsara ho fantatra rehetra. Ndeha ary hanaraka fijoroany vavolombelona isika mialohan'ny hamaranantsika ny fiarahana amin'ity anio ity. Araka moa dia ra Samuel Superle Théonorine any amin'ny faritry Mpanjaka ny didy. Tarika fiangonana marina ny asanay tany mpiandry. Nefa mpiandry hafahafa ny fandonina anazy. Mpiandrondry nefa tsy mahandronondry. Satria jerena ny tenin'Andriamanitra. Sala mivily amin'ny lalan-kamo fa tsy manaraka ny dian'i Jesosy. Satria ny atao kristianina dia mpanara-dian'i Jesosy. Rehefa nydinina ilay zavatra nandananay, salan'ny tsy lalany. Ty zany lalana Samarina na fiainana. Raha teo any amin'iray dia lalan'i Jesosy ny andana mba ho tonga amin'Andriamanitra. Nefa rehefa nandinika izay mba ho tonga any izy ty sao izay. Nefa nandinika ela izay dia tapaka ny hery vandoa rana ty fiangonana nefa tsy fantatra. Aiza fiangonana tsy ary fantatra. Aiza moa misy an'ity fiangonana dia nanombo tao an-drano tao foana. Nivavaka tao an-drano namorona sabata sabotsy. Nefa fahazarana ihany natao. Dia aiza tsika ty farany Jesosy nataoko tamin'ny vadiko hoe andana mankany anday hoana izy fiangonana salany rano zay olombitsy tamin'ny fahakely. Andana hoe jere dia eo no misy anazy. Dia anontany olona fa sala olona tsy mankoso zany hoa ilay fiangonana. Dia mandana mba jere sy dia mba io fa tsy fantatra na aiza na izy verina anazy zany dia hoe tsy mba misy zany ianarana adventiste zany misy taty tamin'ny faritra. Dia nandeha izy dia tonga taminy izy dia hoe hitako izy ilay fiangonana. Na dia nanontany ary izy tsy mba nivalambatra fa sala ny afinafina kisikisy kely hoe aiza nga misy an'izany paster adventiste zany dia araka filazany dia hoe ao izy ilay zaza dia nanontany sala ny sokosoko. Satria fiangonana tsy ary fantatra moa tonga teo izy dia hitany hoe ay ty zany ilay olona. Dia faly be zareo. Dia kanjo aiza vadin'ilay tale fiangonana mihitsy ny nanontaniana. Faly zay dia hoany zay ozinjare fa mankanesa any Ambojanary fa any misy ty taratasy. Misy fiangonana io any any misy fa zay tsy malala. Ambojanary ny didy. Faritra eny fa zay tsy mahafantatra. Fa raha olona eny to aiza ireo mikasa ny tory amin'ny tanàna io fa mangatakandro. Zay koa moa zany ny tarim-piangonana raha zareo ngamba nitory tsy nahazo anay avy. Ary zay miaro ny fiangonana io. Sy fa nisy ny WR fanamasina ny asa. Dia resy lahatra zay ary tamin'ny fahamarinana. Saotra n'Andriamanitra. Tamin'izay tamin'io very sa oesa zay ty. Raha tonga tany dia afaliana an-dranomaso. Hoe aitsika ty mba misy namana ihany. Araka ny filazan'ny alanay dia hoe oeza nareo vitsikely. Dia zao nataoko ny 4 mille rehefa hivoaka mila ny voky. Noana tian'Andriamanitra zay. Ka mila ny voky rehefa nivoaka. Na vita zay dia voky foana. Fa noana matoa zay mivoaka. Zay moa zany nanontany an'ilay olona nampianatra an'ilay mpianatra dia hoe manao izy ty président synodal. Zao nataony hoe io tentsika. Fa rehefa hivoaka nareo resy lahatra mivoa moramora fa aza mampikorota ny fiangonana. Dia hivoaka moramora zay dia nefa raha fiangonana tsotra zao tonga dia miala.
fa noho le fiangonana zay nitarika le fiangonana dia mampalelo hoe aiza le lehibe ty tsy tao azy teo dia andao angonina ny fiangonana dia nangonina ny fiangonana sendra amin'ny fivavahana lahady dia petraka be n'olona dia tezany laza misy vaovao zinay dia petraka daholo aloha rehefa vita ny fotoana fivavahana dia nijanona teo dia nilaza ny programma zay nialana zay zay menakavy hiala amin'ity fiangonana ty tsy olona mandroaka fa ny ten'Andriamanitra manao miala ary avy eo tsisy olana ato zakanay foana na inona ty zay mpitarika fa zay ivoaka noho ny ten'Andriamanitra koa zay tsy manao hoe andaona hoe mankaria fa dininy ten'Andriamanitra zay fanambara tamin'io fanambaranay daholo zay ny ten'Andriamanitra dia nisy nilaza no hoe saiky zay lohandohany tao zany le diakona miaraka taminay sy ny namanay sy ny vady manambady izy ireo dia niteny izy ireo hoe zay olo zareo koa andeha ivoaka nefa zay tsy anaraka n'olona fa ny ten'Andriamanitra koa manao anay mandeha any dia araka andeha zay mbola tsy laliny tanimbanay rehetra na hoaiza tena nampalahelo zany hoaiza tsika ty nampitomany ranomasina ialako an'le fiangonana tena nampalahelo anany fianakaviako sy ny olona nienta misy fiafahafa ny tao dozan'le olona hoe aiza zay ty narinareo anaty lavaka zany zay raha fantatra lavaka iny zay nentinareo zay ne tsy nalalany lalana fa zao zay vao fantatray andao hiaraka tsika zao fantatray aty ty lalana ty tsika ty very lalana kanjo mo ny sasany matatra zay tena rananay fa hoe andao hiala am'izao kanjo rehefa avy teo zay riny le hoe hiala ho ny ery ranony dia zakanay le fahenjenana dia zany ary dia misaotra n'Andriamanitra dia tonga mitoerana misy namana azy zay zao zavoko zao le natao batisa tao ranomaso ana nahita anazy natao batisa nanaraka ny lalana ampianarina ihany ty zanako mba hanjavoko mba tsy lafaka anakary fa mbola ihany ty zanany mamany sy ny anadany tafaraka taminay mbola tanora vao 9 taona nozy ny namanay hoe oaiza reo sy zanako arereo izy anomboko tanora dia hoaiza misy tanora ho vadin'ireo fa tsy nirarainay tsiny zany fa dia niala tsy fantana hoaiza fa dia niala taritiny fanamasiny dia tsisy enatra tsisy dia bozan'le olona nakasary taminay tao hoe madame toerinareo zao dia ialana salanjely kely zay nareo jereo ma n'olona manompo anareo zao nataoko hoe tsy maintsy miala zay satria aleo voaroaka ty an-tany zay voaroaka any an-danitra dia hiala moramora zay ho za fa dia velomanareo raha zaho izy nareo dia malahelo za mijery anareo satria anareo efa salan'olona manamboninahitra zao n'olona entinareo sala mpanjaka aleo zay ala satria aleo miala ty an-tany zay miala an-danitra voaroaka any an-danitra dia atsika tanimbanay zay tonga nitoerana zao dia niona aminareo zay dia faly satria reto le namana ny teny fampaherezan'ny WR zany dia sao azakivy maherezanareo ny asa fa raha tsy nisy anareo zay dia tsy toy izao any aminay tsy mahaza radio sindrana alefa le radio WR ny azo dia foana anao dia raha fa nisy fianakaviana ary fianakaviana avy mivadiko nolazanay hoe ohatsy zay neka fa nisindra fiangonana hoe inoma ny WR fa misy tena mahafinaritra ao miankina ny sabata sy ny batisa tena baiboly marina ny tantarainy ho ela ny nokany io zay dia mahafinaritra anazy io nefa tsy maharesy lahatra anahy nivoaka zay zinay dia tena resy lahatra zay dia izy zay nivoaka za mba ela ny noky radio fa za tsy mba resy lahatra miala zany fampiherezana ho an'nypiainy zany dia zao mahereza mihaino ny radio io fa betsaka zavatra zay inonao tsy hoe ten'Andriamanitra foana ny fahasalamana satria misy dokotera ao milaza ny fahasalamana ny fambolena moa dia fa iny fiainana eny ambanivohitra tena mahafinaritra ny fiainana mandrakizay moa dia fa menofa tena mahafinaritra ary ho azo ny fiainana mandrakizay raha manaraka ny didin'Andriamanitra itsika toy izay zany ny zavatra zay mba fantako tantaraina aminareo fa dia faly za mahitanay nareo le mpiara miasa ao na ian'ny fianareo za ty dia tena faly hoe ty le olona zay miasa amin'ny radio WR fa dia niona fifaliana fa dia misaotra betsaka tompoko fa dia mahereza daholo dia zay koa ny namarana ny fiarantsika teto inonay fa manana fijoroana ho vavimbelona tahaka an'izany ianao tahaka an'ireo izay efa nizaraina teto nandritran'izay taona maro izay ary ireny a dia manana ny asany matanjaka no nytoroteny aza amin'ireo mpiaino ka dia ingaviana ianao tsy hanafina ny fijoroana ho vavimbelona izay nataon'ny tompo tamin'ny fiainanao antsoy ity laharana telefônina ity
AWR Téléphone 034 06 797 62. dia manantena ny fiarah-miasa amintsika mpiaino rehetra manero an-tany mandra-peony indray ary tianao miahafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany tsy maintsy mpandray anjara amin'izany zaho sy ianao na fantatrao zany na tsia manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakim-peo mirakitra izany no maniny feo fanantenana ho anao mandefasa ary SMS amin'reto laran'ny telefônina ireto 034 06 797 62 033 84 313 37 032 75 379 74 AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. Kristy faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo fanantenana nitoetrano ny fandalianantsika ny bokin'ny Eksodosy ny fanekena sy ny maridrafitra ny taberna kely no lohatenin'ny fianarantsika mandritra ny andro vitsivitsy ny boky sy ny ra izany no lohatenin'ny fianarantsika anio manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy no amafisina ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny vahoakany ao amin'ny Eksodosy 4:20 nanananjara toerana lehibe tamin'izany ny famakiana ny ten'Andriamanitra sy ny fanentenana ra inona no anjara asan'ireo zavatra roa ireo tamin'izany fanamafisana ny fanekena izany Eksodosy 4:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 Eksodosy 4:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ary izy tamin'ny Mosesy miakaro ao amin'i Jehovah ianao sy Arona sy Nadaba sy Abio ary 70 lahy amin'ny loholon'ny Israely ka miankofy eny lavitra eny ianareo nefa Mosesy ihany no anakaiky an'i Jehovah fa ireo tsy mba anakaiky
ary ny olona tsy akatra omba azy dia tonga Mosesy ka nanambara tamin'ny olona ny teny rehetra izay nataon'i Jehova sy ny fitsipika rehetra ary namaly indray miredona ny olona rehetra ka nanao hoe ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Ary Mosesy nanoratra ny teny rehetra nataon'i Jehova dia ny fomariana koa ka nanorina alitara teo ambodin'ny tendrombohitra sy tsangam-bato 12 araka ny firenen'i Israely 12 ary ny zatovo amin'ny zanak'Israely ny rahany dia nitondra fanatitra dorany ireo ka namono vatotrombola atao fanatim-pihavanana ho an'i Jehova. Ary nalain'i Mosesy ny antsasaky ny rà ka nataony teo anaty lovia ary ny antsasaky ny rà kosa natompony teo amin'ny alitara dia naka ny boky ny fanekena izy ka namaky teny teo anatrehan'ny olona ary hoy ny olona izay rehetra nolazain'i Jehova dia ataonay sy ekenay. Ary nalain'i Mosesy ny rà ka natompony tamin'ny olona dia hoy izy indro ny rano fanekena izay nataon'i Jehova taminareo ny amin'izany teny rehetra izany. Andriamanitra ny fifandraisana ilay Andriamanitra velona ao amin'ny Baiboly. Tsy zavatra na fandarana asa no zava-dehibe ho an'ilay tompontsika fa ny olona. Araka izany dia fantoka betsaka amin'ny olona Andriamanitra ary ny tena tanjony dia ny anorina fifandraisana manokana amin'ny taranak'olombelona. Tsy maintsy ataon'Andriamanitra ho zava-dehibe raha teo ny fifandraisana izy izay fitiavana satria tsy afa-misaraka ny fifandraisana sy ny fitiavana. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 12:12. Jaona 12:12. Ary izaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia taona ny olona rehetra anatona. Tsy ny fitsipitondrantenantsika sy ny fampianarana marina na koa ny asa mety atao ihany no mahaliana an'Andriamanitra fa ny tena mahaliana azy dia ny fifandraisana manokana sy ety amintsika. Izany no zava-dehibe aminy ambony indrindra. Ao amin'ny Genesis 1:2 dia samy mahakasika ny fifandraisana ny tsangam-bato izay naorin'Andriamanitra ao. Ny voalohany dia mahakasika ny fifandraisana mijidina izay ifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy inona fa ny sabata. Ary ny faharoa indray dia mahakasika ny fifandraisana marin-drano izay ifandraisan'ny samy olombelona dia ny fanambadiana izany. Io fanamafisana ny fanekena taosina io dia natao ampiorina kokoa ny fifandraisana manokana ny rian'Andriamanitra ananana miaraka amin'ny vahoakany. Nandritra izany fotoana manokana izany dia indro ny vahoaka no nyredona fa ankatoan'Andriamanitra amin'izay rehetra takiny. Hoy izy ireo, ny teny rehetra izay nolazain'i Jehova dia ataonay. Tena vokatry ny fon'izy ireo tokoa izany, saingy tsy fantany tsy fahatanterahany sy ny toetrany marefo sy tsy ampiry. Natetina teo amin'ny boky ny fanekena ny raha izay nanondro fa amin'ny alalan'ny fahamendrehan'i Kristy irery ihany no ahafahan'i Israely manaraka ny torolalàn'Andriamanitra. Manaiky ianao fa marefo sy malemy ary mpanoto sika. Foronana nolovana ao anatintsika ny anao ratsy. Mila fanampiana avy any ivelany sika mba ahaizantsika manao ny tsara. Avy eny ambony irery ihany no azoantsika izany fanampiana izany dia ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny teniny ary ny fanahy masina. Na dia eo ampelantanantsika aza nefa ireo zavatra ireo dia mbola manantona antsika amin'ny fomba mora foana ihany ny ratsy. Izany mahatonga ny fifandraisana ety amin'Andriamanitra ho zava-dehibe ho an'ny vahoaka tamin'izany izay taosinay tahaka ny mahazava-dehibe izany ho antsika ihany koa amin'izao andro farany izao. Izay no mamarana ny fiarantsika mianatra androany. Manome fotoananao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andetsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.